Mikasika ny fikojakojaina ny fiara indray kosa efa mivoatra araky ny fivoaran'ny teknolojia ihany koa moa amin'izao fotoana izao izay fikojakojaina sy fanamboarana fiara izay efa misy ny fitaovana izay ampiasaina izay ahitana ao anatin'ny minitra vitsy-monja izay mety ho fahasimbana ao amina fiara iray efa misy moa ireo garage izay mampiasa azy eto amintsika isan'izany ity garage iray izay hoentina amintsika eto anatin'ity fanadihadiana iray ity. Ny enimporisan-jatony fiara kojakojaina sy amboarina ao amin'ity garage iray etsy Besarety ity dia efa fiara moderna avokoa ka mila ny fampiasana ny fitaovana fanaovana diagnostic. Noho ny fivoaran'ny teknolojia tokoa dia tsy azo ihodivirana ny fampiasana tony fitaovana informatika itony raha hikojakoja fiara. Fananana fitaovana toy ireny aloha dia voalohany indrindra vetivety dia hita le panina dia mora atao le izy fa misy ihany koa na diagnostic ary dia misy zavatra kely indro kely mety mandaina kely izy fa dia ny amin'ny lafiny rehetra aloha dia tsara ny mananana maparay rehefa le manao garage ohatran'izao. Volona 12 minitra tokoa dia hita ny fisian'ny fahasimbana ao amin'izany fiara ampiasana ity milina fanaovana diagnostic ity. Arakaraka le panina moa zany io izy mizara branche maromaro mijery moteur ve mijery ny resaka alimentation na gasoil fotsiny ve mijery problème électrique ve dia arakaraka izay zany mahela sy mahainga anazy en général izy zany eo amin'ny 10-15 minutes eo. Amin'izao fotoana izao tokoa tsikaritra fasahirana ny ankabeazan'ireo mécanicien mpikojakoja fiara noho ny tsy fifehezan'izy ireo ny motera an'ireo fiara vaovao manaraka ny fenitra on board diagnostics na OBD. Ho an'Andriamatoa Randrianaivo David dia tokony omena fampiofanana izy ireny mba ahafehan'ny fivoaran'ny teknolojia mba hampandroso ity sehatra azy ity ihany koa ary indrindra mba hanomezana fahafapo ireo mpanjifa.